Mety hanana fanantenana kristianina koa ve ny tsy kristianina? Saotra anao tontsika amin'Andriamanitra noho ny fitantanana sy ny fitiavany antsika ary ny fiainy antsika. Ankasitrahany ianao mbola tafaraka isika amarana an'izao lohahevitra momba ny hoe Kristia sy ny Hindoisma izao. Ety am-piandohan'ny resaka aloha izany dia tsara ny manamarika fa ny Hindoisma dia manana foto-kevitra hoe teraka ny fanahy anankiray dia miaina amina vatana anankiray, dia rehefa maty izy dia miala tao amin'ilay vatana maty, mifindra amina vatana vaovao izay ho teraka vaovao indray, dia miova olona hafa vaovao indray, dia mihodinkodina toy izay. Izany no fototra inoany. Ary misy koa ny foto-kevitra hafa izay tsy mitovy amin'izany aza momba ny fiainana, ny fisian'ny olombelona, izay rehefa dinihana izany dia foto-kevitra tsy kristianina. Dia izao nefa ny fanontaniana hoe manana fanantenana kristianina, mety manana fanantenana kristianina koa ve ny tsy kristianina? Hafahafa ihany mihaino an'izany fanontaniana izany. Fa saingy izao, ny olona rehetra amin'izao fiainana izao, efa hitantsika teo aloha fa hitorian'ny filazantsara hoy Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:15, ny firenena, fokom-pirenena samy hafa fiteny sy ny olona rehetra dia natao hitovy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Na dia misy aza tsy mampitovy ny tenany amin'ny hafa hoe za tsy mino an'Andriamanitra, za tsy mino an'izao zavatra inonareo izao, za tsy manaiky an'izao foto-kevitra reo izao. Fa na ny olona izay ataontsika ireo hoe tsy nanompo an'Andriamanitra ny fiheverana azy, dia nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny tsy fahalalany kosa izany no ilazana azy. Izany hoe tsy mbola nisy olona nitondra fahazavana araka ny soratra masina mihitsy izany tamin'ny fiainany. Kanefa ireny olona ireny, na dia tsy nahafantatra ny lalàn'Andriamanitra aza, dia efa nahita hoe izao no tokony mahasoa amin'ny fiainana. Dia araka ny voalazan'ny soratra masina hoe nandeha tamin'ny lalàn'ny tenany ihany izy, kanefa lalàna izay mifandraika amin'ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra izany. Ary porofo mazava izany fa misy asan'ny fanahy masina koa, na dia tamin'izany mbola tsisy nitory ny filazantsara tamin'izany olona izany. Io izany ilay ataontsika hoe tsy kristianina. Manana fanantenana kristianina ve ny tsy kristianina? Eny tokoa. Mety hanana fanantenana kristianina ihany koa na ny tsy kristianina aza. Ary zava-dehibe izany ny ahafantarantsika an'izay. Fa satria izao hoe ekena ho zanak'Andriamanitra izy. Andriamanitra no manambara an'izany. Satria izy nanaraka arak'izay saina fantany aloha, kanefa nanaiky ny fanahy masina izy. Na dia mbola tsy nisy nampahafantatra azy marina ny momba ny fivavahana amin'Andriamanitra na ny fivavahana kristianina aza. Fa eno kely anie zavatra tena ankalain'Andriamanitra mihitsy ny fizarazarana ara-pirazanana. Inian'Andriamanitra tsy fantatra mihitsy ny zavatra rehetra izay manana an'izany endrika izany sy mivoy an'izany endrika izany. Satria eo mason'Andriamanitra dia mitovy vidy ny olona rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany noho izy dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, avy amin'ny anankiray ihany no namponenina mizarazara ambonin'ny tany amin'ireto kontinanta maro eto ambonin'ny tany reto. Ary dia notendreniny ny faritry ny fonenany. Ary ny tanjony dia hoe mba hitady an'Andriamanitra ireo raha tahiny hahatsapa ka hahita an'Andriamanitra, fa tsy mba lavitra antsika rehetra Andriamanitra. Na inona foto-kevitra, fotom-pinoana inon'ny olona anankiray dia mbola tsy lavitra azy Andriamanitra. Mety ny anaran'ilay Andriamanitra no fantany hoe ny Krishna na hoe Yeshua na be dia be na Baal sy ny sisa izay karazana anaran'Andriamanitra na Allah sy ny sisa. Kanefa dia izao kosa, rehefa mitady an'Andriamanitra ny olona dia Andriamanitra no mahita an'izany. Andriamanitra no mandanja an'izany rehetrarehetra izany, mametra ny zavatra rehetra ary mitarika ny olona rehetra. Milaza izy fa tsy mba lavitra antsika izy, tena akaiky asy anao izy. Ary tsy mametraka izy hoe reto olona reto andevy, reto olona reto grika, reto olona reto jiosy, reto olona reto zazakely loatra, reto olona reto adala, reto endry. Fa ny olona rehetra ao amin'ny firenena rehetra dia miaona ao amin'ny Jehovah daholo, satria izy no nanao azy. Naiza eto ambonin'ny tany izany dia manana abakabaka misy an'ireo fanahy tsongon'olombolo ny tompo. Tsongon'olombolo izany hoe ny tompo mihitsy no mametraka azy ireo hoe tena mahamioditra eo amin'ny fiarahamonina reto olona reto, satria manao ny marina, tia famondram-po, manitry tena araka an'Andriamanitra. Manoloana an'izay Satana manao ezaka faratampony. Fantandremo fa niezaka Satana
ny ahatonga an'ireny zavatra eny isongadiny tena manavakavaka Andriamanitra tena ratsy. Zany ny ezaka ataon'ny Satana araka ny efa tany aloha, ary dia manjary manisy elanelana eo amin'ny olombelona samy olombelona, lasa mifanambaka sy mifanao tsinitsinina ny olombelona avy amin'ny Satana zany, fa tsy avy amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mitady ny fiangonany, mitady ny olony ho iray ao aminy. Ny tena fomba mahomby indrindra entina milaza amin'ny olona zany ny momba an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny asan'ny tanan'Andriamanitra, izay ataon'Andriamanitra. Fa tena misy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika rehetra, na inona finoany na inona ny fototra inoany dia manao zavatra amintsika Andriamanitra. Ampahery antsika izy. Izy ny namorona asy anao dia tia no havotana hatramin'ny farany koa zasy anao ho azy mandrakizay. Velona ao aminy, fa tsy hoe velona fanahy mitsingevaheva, fa tena olona velona ao amin'ny Kristy. Ampahery asy anao izy, ndao isika hivavaka. Ray malalo misaotra ny amin'ny teninao, fa tsy miozongozona ny finoanay raha mahatoky anao tanteraka izahay. Ampio izahay amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra tsy hanavakavaka tahaka ny Kristy izay tsy nanavakavaka, ary hanana ny fanantenana kristianina fa mbola ho aferinao ny tena tsy mety maty hiaraka aminao hanompo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.